La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Ny ariary fa vitatreo ny momba ny antoko HVM. Ny antoko HVM izay tsy samy niatrika fifidianana intsony tao aorian'ny faharesen'ny era-jaonarmampianina tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena farany teo izay nahitana fa nitsara ny antoko tamin'ny alalan'ny latsabato ny vahoaka. Ao anatin'ny matoan-daty soratrika eto Andriatsilava no ahitantsika ny mikasika izay. Manoloana ny resabe mandeha mikasika ny feptom-piasan'ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'izao fotoana izao. Sy tokony hivoana ny fitoana araiky ny voarafitry ny lalàna velona ny feptom-piasana isy ny fifandimbiasam-pahefana tena izy hoy ny mpahalalàna nanaovana fanadihadiana. Any Brikaville tatsambo iray no notifiriny zandary teo amin'ny fony sy ny tendany omaly rehefa voatonona ho mitovy endrika amam-bika tamina Jolà izay hita fa poritsaka nandritry ny fanafiana tranona assistant parlementaire teo aloha ny talatalasa teo. Nanao antso avy ny andraisana fepetra amin'izao trango izao ny fianakavian'ny aram-boina raha toa ka tsy mbola namefana amin'ny mpanazavana misimisy kokoa ny teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana mikasika ity raharaha ity. Manodidina ny 20 amin'ireo karazana vorona miisa 2.3 eto Madagasikara ankehitriny no atahorana ho lany tamingana raha ny nambaran'ny mpikajy ny harena voajanahary. Anton'izany ny fisian'ny tsindry mahazo azy ireny ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana. Any États-Unis no fanany fitaovan-tserasera sosialy Twitter tsy azo ampiasaina intsony ny compte Twitter an'ny filoha Donald Trump. Manay ny fandrisihana herisetra amin'ity filoha ity izy ireo taoriany trangany seho tao Capitole antony fanafoanana. Ny andindindreo avy hatrany. Manatitra ny araby indray tomboko lahy sy tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Asaina mpanajana ihany koa ianao hanaraka ny antsipriany hatramin'ny farany. Anokafana izany tahorian'ny famoahana ofisialy ny voka-pifidiana ololo Madagasikara teny anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Ny ariary fa vitatro ny momba ny antoko HVM, ny antoko HVM izay tsy samy niatrika fifidianana intsony tahorian'ny fahareseny era-jaonarmampianina tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena farany teo. Izay nahitana fa nitsana ny antoko tamin'ny alalan'ny latsabato nataon'ny vahoaka gay eto Andriatsilava. Vita ny fifidianana rehefa navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy lasa teo ny vokatra. Toerana 10 no azon'ny lisitra kandida avy amin'ny Irmar na isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelina eny anivon'ny anteny merandoolona. 2 ho an'ny antoko malagasy miaramiainga. Izay raha fehezina ny vokatra ofisialy navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana makasika ny fifidianana loholona ny 12 Desambra lasa teo. Nandritra ireo fifidianana rehetra teto amin'ny firenena taoriny ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy hita intsony ny antoko HVM izay nilaza ho antoko matanjaka nandritra ny fitondrana ara-jaonarmampianina. Ny 7 Septambra 2020 nanao fanambarana ny antoko HVM fa tsy handray anjara tamin'ny fifidianana oloholona. Izy ireo izay efa tsy nanana kandidana iray azy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka sy tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Raha ny fanehoan-kevitry ny be sy ny maro taorian'ny fanambarana nataon'io antoko HVM io dia ny hoe tsy manana solombavambahoaka, tsy manana ben'ny tanàna na iray aza ny HVM. Ka tsy hoe fahavoazana be ho an'ny firenena akory, na isy fahampangany eo amin'ny raharaha-pirenena, na tsy handray anjara amin'ny fifidianana azy. Tsy mampiova na inona loatra na misy na tsy misy izany antoko efa nalohan'ny vahoaka izany, hoy kosa ny hafa. Mialaina ny antoko HVM ary tsy afaka nandray anjara intsony tamin'ny fifidianana nandalo teto amin'ny firenena, taoriny ny nanomezana ny fahefana tamin'ny filoha Andrajoelina ny 7 Janoary 2020. Tsy sanandrotsaka kandida oloholon'i Madagasikara tahaka ny antoko HVM ihany koa ny antoko TIM. Araka ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana nataon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny 2 Jolay 2020 tsy ahiviny. Miisa 420 ireo solombavambahoaka avy amin'ny IRD izay ahitana ihany koa ny antoko malagasy miaramiainga. Miisa 12 ny TIM ary 7 ireo mahaleotena sy antoko politika hafa. Ahitana mpanakanto miisa 4 ao amin'ny anteny meram-pirenena, miisa 10 ireo minisitra teo aloha ary 50 ireo solombavambahoaka teo aloha mbola voafidy sy lanim-bahoaka indray. Amin'ireo rehetra ireo tsy misy solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny antoko HVM. Nanomboka ny taona 2020, HVM avokoa ny akamaroan'ireo mpikambana teo anivon'ny anteny merandoolona.
rehefa resy tamin'ny fifidianana ny antoko SVM ny taona 2024 araka ny fitsaranana nataon'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny fandatsaham-bato, maro tamin'ireo mpikambana indrindra ireo teo amin'ny anteny miarandoolona no namadika palitao tsy mitaingina soavaly maty araka ny fitenenana. Raha ny tety andro ny talata 27 janoary ny fivoriana manokana eny anivon'ny anteny miaram-pirenena raha toka ny alatsinainy fa 5 ny volana janoary ny famindram-pahefana eo amin'ny birao maharitra. Tapitratra eo ny an'ny SVM izay efa tsy hita soritra intsony ny mahantoko politika azy. Isan'ny mahantoko politika ny antoko politika mantsy ny fiatrehana ny fifidianana sy ny fakana ny fahefana amin'ny alalan'ny hevitry ny vahoaka. Ny fahasahiana miatrika fifidianana no ahafantarana fa mijoro ny antoko politika iray ary vonina hanome tanana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fa manoloana ny resabe mandeha mahakasika ny fehim-po-tom-piasana mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao. Tsy tokony voana ny fitoana araka ny voafaritra lalàna velona ny fehim-po-tom-piasana sy ny fifandimbiasam-pahefana tena izy. Hoy mpahay lalàna iray nanaovana fanadihadiana tsy misy afa-tsy kisaroa lehibe no azo aroso isian'izay fanajana ny tanitandalàna sy ny fifandimbiasam-pahefana ara-pomba demokratika izay. Raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra ny fihim-po-tom-piasan'ny olo Madagasikara amin'izao fotoana izao, isa mitarika hevitra maro eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa ny mahakasika ny fihim-po-tom-piasan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ankehitriny. Ny fahasamihafan'ny fotoana nanindrina ny mpikambana isan'ny tokony teo anivon'ity androm-panjakana ity no isan'ny tarika ny tsy fitoviany ny fomba fijery amin'ny fikajiana ny fifarana ny fihim-po-tom-piasan'ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana araka ny fanazavana. Misy fotoana koa tsika nandalo congrès tetezamita nisy fa tsy anteny miaram-pirenena dia tsy afaka nanendry koa ny teny miaram-pirenena izay congrès tamin'izay fotoana zany. Noho n'izay zavatra rehetrarehetra fandimidimy izay dia lasa misy sampotsampona ny antsika ny fehim-potoana mahalany sy ny mahavoatendry an'ny olona miasa eo amin'ny anteny fitsarana avo mbola lalam-panorenana. Raisiko izao ny voalazany 5 ny teny hoe fitotoana ny fehim-potoana iasan'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo. Dia nefa izay zavatra izay rehefa voatendry misy voatendry ohatra le solotenan'ny izay tendren'ny filoham-pirenena dia lany mandaa manao fianianana. Dia ny aty aoriana indray vao vetivety no mitendrena ny avy amin'ny anteny miaran-dolona, vao vetivety no mitendrena ny tao amin'ny anteny miaram-pirenena. Dia le fitotoana amin'izay tsy hita ny kajiana azy. Anatin'izao fotoana iadikevitra mahakasika ny fehim-po-tom-piasan'ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izao. Tsy misy afa-tsy kisaroa no azo aroso amahana ny olana isian'ny fifandimbiasam-pahefana tena izy. Hoy ny solombavambahoaka Idy Alson izay filohan'ny komisiona misahana ny lalàna eo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Kisaroa izay tsy mivoana amin'ny fitotoana hifarana ny fehim-po-tom-piasan'ny mpikambana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana araka ny fanazavana. Sary roa no meko hoe anarenana an'le karazana sampona eo amin'ny fahalan'ny ny fehim-potoana iasan'ny ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Na io zany atao safidy anankiray hoe rehefa lany mandaa ny filoha dia izy rehetra miaraka soloana avokoa, dia amin'izay tsika manaraka voakajy foana ny fitotoana miaraka mandaa izy rehetra zany. Zay sary anankiray sampona ozy azy zay fa tiako arosy any. Ny faharoa kajiana le fitotoana arakaraka ny nanendreny ireo tompona ndraikitra ireo androm-panjakana nanendry azy avy azy. Telo zao no tendren'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoanandro. Rehefa tonga ny fehim-potoana fitotoana dia reny telo reny lany mandaa. Ohatr'izay koa ny an'ny anteny miaram-pirenena voatendry tamin'ny vina dia nanao fiainanany tamin'ny vina. Ny tonga ny fitotoana dia miala koa reny roa reny. Ohatr'izay koa ny anteny miaram-bolona sy ny amin'ny filakevitra ambony momba mpitsara. Araka ny 470 amin'zato hatrany, 7 mpikambana mandrafitra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana eto Madagasikara. 3 tendren'ny filohan'ny repoblika, 2 tendren'ny anteny miaran-doolona, 2 avy amin'ny anteny miaram-pirenena ary 2 avy amin'ny filan-kevitra ambony mpitsara na ny Conseil supérieur de la magistrature. Tsy tokony ho kajiana avy amin'ny fitsipika anatiny araka izany ny fehim-po-tom-piasan'ny mpikambana anivon'ity androm-panjakana ity. Ny fahafenoan'ny fitotoana iasan'ny mpikambana tsirairay no tokony hamaritra ny fifarana ny fehim-po-tom-piasan'ny mpikambana isan'ny tokony araka ny fanazavana hatrany.
Hotody hatramin'ny farany veny fanadihadiana amin'ny raharaha fanondranana antsokosoko volamena milanja 3,75 kilao ka ho fantatr'ireo tena adonikotrika. Io ny fanontaniana napetraky ny fiarahamonim-pirenena noho ny fanjavonana ireo raharaha maro toy ny andramena miisa 3 alina tratra tany Singapour izay very anjavo ny fitoana aty aoriana onasaina. Mametra-panontaniana ny fiarahamonim-pirenena Alliance Voargasy ary miaihany amin'ny hoe hotody hatramin'ny fiafarany ve ny fanadihadiana amin'ny fanondranana antsokosoko ireo volamena milanja 3,75 kilao tratra tany Afrika Atsimo. Maro ny raharaha very anjavony teto amin'ny firenena raha tsy hijery ny tato anatin'ny 10 taona farany momba ny fanondranana ireo harem-pirenena. Toy ny raharaha izay nitranga 7 taona lasa izay nahatratrarana bolabolana andramena miisa 3 alina tany Singapour izay tsy hita toy ny mandrakandroany. Izy manontany tena foana momba ny afera Singapour izay menomenomantsika hoe le 50,000 ba rondin tany a Singapour tratratany dia le olona tany natao tribunal sisy eto amintsika tsy mbola mivaly foana mandrakity ny androany ary ohatrany tsy tonga any amin'le haute cour de justice kory ary le izy nefa tokony andeha ho any dia izany mampatany tena anay firaisamonim-pirenena hoe raha ny ady amin'ny kolokolo fotsiny dia efa mitondra loharanonkarena lehibe eto amin'ny firenenana fa maninona le izy tsy atao matotra zany indrindra any amin'ny resaka fampiarana ny lalàna any amin'ny fitsarana ny tsy mbola afaka amin'le kolokolo tsika aloha hatreto ninona lazaina tsy tokony hisy fitserana mihitsy ny fampiarana ny lalàna eto amintsika zany raha tiatsika higioka marina ny loharanonkarena eto amin'ny firenena ty Madagasikara ty. Tsy hivina ny fiandohan'ny taona 2024 no nahatratrarana bolabolana andramena miisa 3 alina avy eto Madagasikara ny tompona andraikimpanjakana tany Singapour. Bolabola izay mahatratra 50 tapitrisa dolara raha ny didibidiny. Nandray ny andraikin'izy ireo ka napiakatra fitsarana tany antoerana ilay mpandraharaha Angois ny orinasa Kongo izay tompon'antoka tamin'ny fanondranana bolabolana andramena avy eto Madagasikara. Nisy tamin'izany ny fanagadrana ity mpandraharaha ity sy ny fampandoavana lamandy araka ny didina avoaka ny fitsarana tampony tany antoerana. Saingy hatramin'ny androany 7 taona aty aoriana tsy hita izay andraikitra tena noraisin'ny fanjakana malagasy tao anatin'izay fotoana izay. Aiza ho aiza ny fanadadiana sy ny fanasaziana ireo teratany malagasy sy tompona andraikimpanjakana tompon'antoka tamina tafavoaka ireo andramena ireo tany ivelany. Efa nanome ohatra ny fitsarana tany Singapour tamin'ny fampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana ireo tratra nanondrana antsokosokony harem-pirenena. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitsika izay tompon'ireo arena ireo. Faniriny olom-pirenena ny afantatra sy tsy hanaovana dosie klasé iny raharaha iny sy anohizana hatramin'ny farany ihany koa ny fanadihadiana amin'ity raharaha fanondranana volamena antsokosoko milanja 3,75 kilao ity ahafantarana ireo izay rehetra mampahantra ny Madagasikara amin'ny fanondranana antsokosoko ireo harem-pirenena. Lafomba vao afa tanteraka kosa indray any Brickaville tatsambo iray no nitifirin'ny zandary teo amin'ny fony sy ny tendany omaly rehefa voatonona ho mitovy endrika amam-bika tamina Jolay izay tafaporitsaka nandritra ny fanafihana tranona assistant parlementaire teo aloha ny talatalasa teo. Nanao antsoavo ny andraisana fepetra amin'izao trango izao ny fianakaviany ny arambona raha toka tsy mbola nanome fanampanazavana mahakasika izany ny teo anivo mpitandro ny filaminana rehefa niezaka ny antso ny tompon'andraikitra ny mpanao gazety mianta randreny. Tamin'ny volana oktobra 2024 lasa teo no tafoty eto an-tanindrazana ny tompokila Maso Ernest 10 taona tatsambo mananjanaka 3 mianadahy ary rehefa mativady 2 taona lasa izay. Ny ato tsy niodina intsony ilay sambo lehibe ny asan'izy ireo avokatry ny fiparitany ivalana aretina Covid-19. Ny alarobia 1 janoary lasa teo no niala tao Tomasina ny tenany rehefa andeha hamonjy any Brickaville tokony vatana tany amin'ny sakaizany. Nandeha ny resaka fa nitovitovy bika aman'endrika tamina Jola tafaporitsaka nandritra ny fanafiana amin'ny tampiadiana tamina tranona assistant parlementaire iray teo aloha izy iray andro mialohan'io. Nampiantso mpitandro ny filaminana avy hatrany ilay assistant parlementaire teo aloha io ary iraikitra ny fanazavana teo amin'ny ratopiklasy ny tompon'ilay trano voatafika sy ny zandary tetsy andaniny. Maty vokatrio ny tenany. Tranga tany Brickaville io zany dia nisy fibakina trano moa tamin'ny Andriamatoa Marlay io ary tratra moa le olona anankiroa le malaso ny samboron-jareo tany. Ka rehefa nandeha moa zany misy enina zareo efatra zany tafiporitsika dia nandeha amin'izay le feo Brickaville fa hoe olona maintimainty lava zany no ny olona namaky trano tany. Ka raha vao nandalo moa zany lahy koa zany diany eo Brickaville zany manao masazy. Rehefa vita moa masazy nataony tao ambalatenina io dia andeha ody izy andeha madaminy agny. Dia rehefa tonga tamin'ny madaminy alina moa andro andeha enina amin'ny hôtely izy dia nagnantso madaminy fa hoe alina ny andro dia mierigna izy nihinana amina gargote nihinam-bary. Dia eo amin'izay zany Andriamatoa Marlay io zany efa nanao any mitondra gendarme
dia raha vao nivily moa zany izany lahy koa mihinana vary ao amin'ny hôtely vao vary roa sotra angamba lanina dia tonga hoany zareo tonga dia niteny io marley io fa hoe io le malaso satria raha vao magnisy sorta vert armé ony dia malaso ka avy hatrany zany raha vao nahitan'io zany le gendarme nanontany hoe io marina le malaso tonga dia avy hatrany tonga dia navoaka anjareo zany izy dia nanangatagnana rehefa izy moa nanangatagnana tonga dia fa nandeha nibeko hoe tifiro tonga dia nitifironjareo moa mifony bala anankiray rehefa tiana moa mifony dia tonga dia mbola nitsangana zany izy araka an'le olona manodidina marobe nahita tao amin'ny samosa Brickeville tonga dia mbola nihafatrafatra zany raha tompoko lahy hoe maty zao hoe dia mbola tsy vitan'igny bala anankiray mifony igny dia mbola nitifiriny koa amin'ny tendany dia raha zany porofo zany angamba raha malala ao amin'ny razana koa fa tsy foronina angamba bala mifony na amin'ny tendany. Nanamafy ilay sakaiza amin'ny fanay alarobia teo no tonga tany Brickeville izy raha toka ny andron'ny talata mialohan'io no nitrangan'ilay fanafiana. Ville mandeha aminahy izy sady magnano masazy ny andehanany akany. Tamin'ny efatra izy niala taminay nandeha nagnano masazy. Amin'ny enina izy mbola miteny mbola tsy tonga le mpagnano masaziny. Dia amin'ny valo sy folo izy miteny aminahy décharge téléphone. Afaka kelikely ny valo sy folo izy nandefa message taminahy hoe zao vao tonga le olona magnano masazy. Tamin'ny valo sasany zany antso ananjy aiza anao arahana anao sa tsy arahana zarahana ozy fa zafa nahita hôtely nanako sakafo dia efa tsy nandeha koa zany za taprès an'igny amin'izay zany niantso efa kapa maneno foana sisa nieniko fa efa tsy maheno taorina lalako izy matin'izy namono dia natorina gendarme anay portefeuille dia ny telefôna raika foana sisa hita taminanjy fa tsy hita le raika dia ny rojony tsy hita dia mivola tagnaty portefeuille eo amin'ny 100 000 karan'igny amba sisa. Ka eto zany zay tompokavana tompony maty dia agnankina taraigna aminareo mpitondra fanjakana amin'ny ambaratonga ambony mba hijery akeken'io vaovao amin'io Brickeville io fa ohatrany mampalahelo le fatin'olo ohatrany fatina zavatra hafa ka mitaraigna ary malahelo zay tompo fianakaviana mba hijery akeken'io tsy ho vitavita fogna fa dia fa raha ny fahafantaran'ny tompo fianakaviana tompo paorina angamba amin'ny lalàna malagasy dia tsisy mihitsy raha hoe izy nataonjareo malaso tokony isamborina ary natao menoty dia noentinjareo tany amin'ny bureau gendarme tany natao ankety fa tsy tonga dia hoe io tonga dia eo amin'izay miatrika tonga dia manangatagnana le olona dia tifirina fasefasy ka ataoko angamba zany lalàna Madagasikara zany mbola tsisy olona miatrika dia azo tifirina fa raha ohatra foronjareo malaso azy izy raha tokony hoe nagnamboka ny tifirina fara dia mba azoazo raha fa raha karaha ny fianakaviana zany na dia malahelo mbola tsy zany valifaty zany netreretinay fa mbola alevigna anay ka aloha ny matinay dia afaran'igny moa zany zay mahita satria zay tsy agneky mihitsy zany tsy maintsy apetraka fitoriana zay akariny hatra ambony agny fitondram-panjakana paratampony any. Saika raikitra ny sakoroka tao Brickeville omaly taorian'io trango io. Ny ilainy koa ny resaka fa hiakatra eny amin'ny kazerny ireo fianakaviany voatifitra vokatry ny atezerana tavahoatra. Nidina teny an-toerana omaly ny komandan'ny gendarmerie pirenena any amin'iny fatriny nandravina ny rara ary rehefa nisy ny fionana tamin'ny telotota na ny tany Brickeville izany na ny Totomasina tamin'ity androany ity. Laza mpiakatra ny rara eny anivon'ny fitsarana ny fianakaviana aoriany fahavitany fombafomba sy ny fandevenana izay atao any amin'ny Nosy Sainte Marie. Andrasana kosa ny vokatry ny fanadihadiana mikasika io rara io mialohan'ny rosoana amin'ny fotoam-pitsarana raha ny nambarany avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Nanambary ireto farany rehefa nanontaniany mpanao gazety fa isy ny fanazavana bebe kokoa mikasika ity rara ity izay hoentiny izy ireo. Volana janoary namoaka ny tatitra ny asa vita ny taona 2024 sy ny asa ho tanterahana amin'ity taona ity ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vavety tetika asa maro tahaka ny fanamboarana fodrafitrasa lehibe fanohizana ny asa fanatsarana ny sehatra ny fanajariana ny tany no voarakitra anatin'ity tatitra ity isan'ireo lahara-pamena amin'izany ny fanatanterahana ny vina napetraka ny fitondram-panjakana mianta randrianaivo. Raha toka mirefy 7.903 kilometatra ny tambazotra andalana eto Madagasikara, 2.100 ihany no azo lazaina fa tsara. Araka ny voarakitra amin'ny tatitry ny asa vita ny taona 2024 sy ny tanjona hotratrarina izay navoaka ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy amin'ny fiandohan'ity volana janoary ity. Isan'ny tanjona ny ampitomboana ny fanatsarana ny lalan'io. Tokony ho tafiakatra 3.100 ny fanatsarana izany taona 2024 raha ny voarakitra amin'ity tatitra ity. Fodrafitra samy maro no atao ankoatra ny asa lehibe izay efa mandeha ankehitriny
ankehitriny itoeatrany sy ny fanamboarana ny fanavoazana amin'ny lalam-pirenena samihafa. Isan'ny arahana amin'izany ny PEM na ny plan d'émergence pour Madagascar. Itombo 50 ka hatramin'ny 100 noho ny asa vita ny taona 2024 no vitaina amin'ity taona 2024 ity raha ny fanazavana. Isan'ny asa tohizana sy tanterahina amin'ity taona ity ohatra ny fanamboarana ny flyover roa, fanohizana ny fanatanterahana ny tetikasa PACFC izay ahitana ny fanavoazana ny lalam-pirenena faha 5 tetezana mangoky, lalam-pirenena faha 12 sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny fitohizan'ny asa fanamboarana ny rokady avaratra sy avaratra atsinanana, fanavaozana ny RMP sy eo Tsoromandidy, Maintirano, RN12 lalana vohipen'ny azo an'ny farafangana, RN14 ifanadina makany Kongo, RN18 mialo eo Vaingaindrano makany Mitongombe Fotaka, RN5A Ambilobe Vohimara, RN5 Tomasina Maroantsetra, RN31 Ankazobetsihy Bealalana sy ny maro hafa. Fa tsy mbola misy ny fanapahan-kevitra tapaka momba ny famolavolana ny lalàna hifehezana ny arena kibon'tany na ny gody minier hatreto. Isany angatam-pisehatra amin'ny fitrandrahana arena kibon'tany indrindra ny mpitrandraka vaventy ny hanamorana ny fahafahana izy ireo manao ny fikarohana mialohany irosona amin'ny tena fitrandrahana. Tanjona ny ampitomboana ny mpitrandraka manara-drafitra itera-boka-tsoa marina amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ambolana maro aty aoriana nanaovana ny fikonan-doha molavolana ny code minier eto Madagasikara. Tsy mbola misy ny fanapahan-kevitra tapaka momba ny famolavolana ny lalàna hifehezana ny arena kibon'tany hatreto, araka ny fanazavan'ny mpisehatra isan'ny tokony manodidina ny sehatry ny fitrandrahana. Isan'ny tokony hojerena manokana anatin'izay ny fanamorana ny fisokafan'ny firenena amin'ny mpitrandraka vaventy araka ny fanehoan-kevitra samihafa. Isy afa-tsy ny fananganana ny sehatra manara-dalàna manara-kentra, isian'ny asa miforona, isian'ny hetra miditra, sy ny sisa isian'ny emploi directa sy ny emploi induit manodidina an'ireny mine ireny. Isaky ny misy mine dia misokatra ny lalana, misy ny jiro, indraindray manao poro mihitsy le entreprise, sisa zany hoe any any zany ny vaolany amin'ireo le arena kibon'tany. Otrika arena moa raha filazako azy, otrika arena ny tena marina fa tsy arena. Mila voaka le izy dia mila hodina dia mila voly zay ary mila fahaizana koa mitady azy. Ka zay tsy hoe arena zany eny ambany tany, tsy hoe milevina le izy dia hoe mangaty dia hita zany fa arena kibon'tany izy tsika ary mbola ilantsika mpamatsy vola zany. Tsy misy afa-tsy ny fanomezana lalana ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny fitrandrahana arena kibon'tany, indrindra ny mpitrandraka goavana manara-drafitra araka izany no ahafahana misitraka ny voka-tsoa avy amin'ny fitrandrahana arena kibon'tany eto Madagasikara. Izay ihany koa no ahafahana mampihena amin'ny mpitrandraka madinika izay isan'ny tompon'antoka amin'ny gaboraraka ka mambotry ny harem-pirenena. Hokaroana fa tsy fitrandrahana, tsy mbola any amin'ny sehatra fitrandrahana mihitsy raha ny misy atsika zany amin'izao hoe mihoatra amin'ireo firenena tena pays minier zany. Tsika mbola any amin'ny tsika mbola pays d'exploration zany, na dia misy an'ireo grande mine lehibe nolazaiko tao zany, fa mbola pays d'exploration tsika ny akamaroan'ny asa tsy maintsy atao dia mbola fikarohana. Ka rehefa vita zany zay mamroso moa zay asa fikarohana zay, rehefa mahita ny olona miditra foana izy, zay ny tena clé amin'ilay zany hoe mahita izy dia vonona foana izy zany, inona fepetra eo zany vonona izy. Fa ny olona amintsika le zavatra mbola tsy hita dia tsika efa mianga sady le ady varotra, zany hoe varotra omby anaty ambiaty zany ny ataontsika eto Madagasikara, zay mahatonga ny secteur io tsy mivelatra eto amintsika zany. Andrasana amin'izao fiandohan'ny taon'izao indray araka izany ny fitohizan'ny asan'ny comité de réflexion na ny komisiona misana ny famolavolana ny lalàna hifehezana ny arena kibon'tany, ny azona lalàna ikeny rehetra sy tera-boka-tsoa marina na izany ho an'ny mpitrandraka isan'ny tokony na ny fanjakana no tanjona anatin'izay raha ny fanazavana hatrany. Fa isendrikely eo anatiny dokam-barotra isika izao, oren'izay no hanarahanao ny fanadihadiana mahakasika ny CAP-ariana jorofo, ny ampahan-dahatsoratra mahakasika ny fandaharana alalino sy ny maharesaka iraisan'ny pirenena.
para meter el centro. El despeje de Moncayola, le cae el balón a... Les meilleurs divertissements méritent le meilleur de l'Internet à Madagascar. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre Batelma à seulement 249 000 TTC par mois. Et en cette fin d'année, abonnez-vous à la fibre Batelma et achetez votre Smart TV Miros 40 pouces pour 249 000 supplémentaires. Rendez-vous vite en Telma Shop. Chocolat, Marie Terry, sady vita avy amin'ny ronono velona avy any Antsirabe. Ary andramoangina ny yaourt chocolat Vaovao, tsiro tropikaly hafakely, manga sy corosol. Chocolat, ny tsiro tena izy. Anohizana ny fampahalalam-baovao amin'ny diala ity misedra olana sehatra ny jorofo eto Madagasikara mihena ny vokatra mihena manarak'izay ihany koa ny tahan'ny vokatra ahondrana misy elarana anjona. Ho an'ny taom-piotazana 24 raika amin'ny 24 raha ny antotanisa avy amin'ny GEGH na ny groupement des exportateurs de girofle et autres épices de Madagascar mandidina ny 9,000 tonnes hatramin'ny 7,000 tonnes ny jirofo ahondrany Madagascar ta izay niena raha ampitahina tamin'ny taondasa izay nahatratra 7,2 tonnes. Antony raha fanazavana ny fisian'ny fikorotana ny toetry ny andro tamin'ny fiandohan'ny taona 24 raha ny antotanisa trany mandidina ny 2,2 tonnes hatramin'ny 9,2 tonnes farafahakelany ny vokatra jirofo avy eto amintsika raha toka amin'ny ohatra lavitry ny 2 tonnes izany rehefa tsara ny vokatra. Manoloan'izany dia nahitana fienany ihany koa ny vidin'ny jirofo eo amin'ny sehatra iray sampirenena raha toka $7,000 ny 1 tonne ny taona 2022 tsy nisy afa-tsy $10,000 izany ny taona 2022. Mpanondrana jirofo miisa 700 no nanondrana jirofo 7,2 tonnes ny taom-piotazana 2022 raha toka miisa 5,0 izany amin'ity taom-piotazana ity. Raha ny fantatra, misy amin'ireo mpandraratsy tafiditra tao anatin'ireo 5,0 no mitakiny isiany ny lisitra fanampiny avoaka ny ministera tompon'andraikitra raha azo tamin'ny antsan-tariby ny tompon'andraikitra eo anivon'ny GEGM dia nilaza fa hatreto tsy mbola misy izay fangatahany izay. Ny fiandohan'ny herinandro izao no nilaza hitondra fanampampanazavana mikasika izany avy eo anivon'ny GEGM. Hatreto raha tsy ahivina ao aorian'ny Indonésia i Madagasikara ny firenena faharoa mamokatra betsaka indrindra ny jirofo. Fa manodidina ny 20 amin'ireo karazam-borona miisa 3,700 eto Madagasikara ankehitriny no atahorana olana tamingana raha nambaram-pikajy ny arena voajanahary. Anton'izany ny fisinitsindry mahazo azy ateraka ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny tsy fahampiany lalàna amin'ny feny fiarovana ny arena voajanahary amin'ny ankapobeny. Abraham Randriamana. Miisa 3,700 ankehitriny ny karazana vorona misy eto Madagasikara raha ny tarehimarika farany navoakany teo anivon'ny UICN na ny Union internationale pour la conservation de la nature na ny Union internationale pour la conservation de la nature. Manodidina ny 20 amin'ireo karazam-borona ireo ankehitriny no atahorana ho lany tamingana vokatry ny tsindry mahazo ny toeram-ponenany ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana raha nambaran'ny pikajy ny arena voajanahary nanaovana ny fanadihadiana. Anjatony mahery amin'ireo vorona ireo tsy hita afa-tsy eto Madagasikara toy ny Haïti ainotata na ny fotsimaso. Ankoatra ny maha-arena voajanahary ny vorona, maro ireo tombotsoa azon'ny Madagasikara amin'ny fananana azy ireny. Mandray anjara betsaka koa ao amin'ny fiasan'ny tontolo iainana zany ny vorona ohatra ny ao ny vorona mpihinana voankazo ohatra izay manampy amin'ny fitsirian'ny ala na régénération forestière. Ao ny vorona manampy ohatra amin'ny famindranan'ny vovo-bony izay mahatonga na ny pollinisation zany dia manampy amin'ny fahavokaran'ny voankazo sy ny karazana. Ao koa ny vorona izay ohatra ny sakafo ho an'ny biby hafa ohatra
na ho an'ny olona zany a dia anisany hoe mahazava-dehibe ny vorona zany. Dia azadiny koa hoe matoa Madagasikara betsaka ny mpizahatany tonga eto dia anisan'ny biby zany mahasintona mpizahatany koa ny vorona. Ireo faritra mando amin'ny ankapobeny no itoeran'ireo karazam-borona eto Madagasikara, isan'izany ny etsy amin'ny parika Tsarasoatra. Tsy tokony hamavanina manoloana io ny fanamafisana ny fiarovana azy ireny. Eo ihany koa ny fametrahana lalàna mandrara ny fiazana ireo vorona atahorana ho lany tamingan'ireo raha ny fanazavana. Ny fampihenana ireo tsindry rehetrarehetra izay mahazo amin'ny toeram-ponenana, ohatra ny hoe mba tsy hisy tsony zany angamba na hidina ny exploitation forestière na ny fanaovana défrichement na ohatra ny misy koa ny olona ohatra ny manangona ny atodimborona ho an'ny vorona aty anaty ala siana kely ny atodiny, fa ho an'ny vorona an-dranomasina ohatra ny dia misy mandeha kolonia matetika ny vorona dia misy zany ny olona mandroaka n'le atody ireny hoentiny amidina atao sakafo. Reny tokony hisy lalàna mba mipetraka tsara zany miaro ny vorona, mandrara ny olona zany tsy hanimba be loatra an'le tontolo iainana na le espèce. Arak'izany, ilaina ny fanatevenana ireo ala ahafahana mitahiry ireo karazana vorona raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Fa ny mahakasika ny lalàna amin'ny finy lalana indray no virenana entina aminao anatin'ny fandarana alalindro ampitso amin'ny 7:00 ho hita ao anatin'izay ny fitsinjarana andraikitra mikasika ny fanamboarana ny lalana, ny fanavaozana sy ny vitany tanana azy, eo ihany koa ny fiovana ao aminy raha oharina tamin'ny sata izay ny finy lalana teo aloha. Ndao araina ny ampan'izay. Hatreto tsy ampy ary maro ihany koa ny ratsy amin'ireo tambazotra-ndalana misy eto Madagasikara. 20 kilometatra amin'ny lalam-pirenena amin'ireo 4.1 kilometatra eo no vita tara eto Madagasikara. Ho fanatanterahana ny velorano ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny fanamboarana sy fanavaozana ary fampitomboana ireo tambazotra-ndalana eto Madagasikara, ny fanapa-kevitra ny anamadiana ho lalàna, ny sata mifeny lalana mba ahafana mametraka mazava tsara ny anjara andraikitry ny ambaratonga pahefana rehetra. Teboka iray ihany ny mikasika ny lalàna mikodana io. Amin'ny ankapobeny misy 5 ny fanaovana hita ao anatin'ny lalàna mifeny lalana eto Madagasikara. Isan'izany ny fanasokajina ireo lalana mifanaraka amin'ny lalàna mifeny fitsinjaram-pahefana ankehitriny, fametrahana fepetra vaovao amin'ny famatsim-bola ho an'ny fanamboaran-dalana amin'ny alalan'ny fiaramiasan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, fametrahana ny fond routier izay sampandraram-panjakana isahana ny fitantanana ireo teti-bola rehetra entina anaovana fanajariana, fanamboarana, fanarenana, fampiasana sy fikojakojana ireo lalana rehetra isan'ambaratongany, fampidirana ny fepetra manokana mamaritra ny lalambe mikodana, autoroute izay tsy mbola nisy teto amintsika, ary fanavaozana ireo fepetra izay everina fa tsy mifanaraka intsony amin'ny vaninandro sy ny rafitra ao anatin'ny lalàna. 720 tamin'ny 20 janoary 770 izay nanavaozana ny sata amin'ny feny lalàna. Taloha moa zany momba ny tontolon'ny lalana dia ny charte routière no name azy. Izy io farany nanavaozana azy dia tamin'ny 1999. Dia taty aoriana zany misy zavatra tsapa fa tsy feno tao anatin'io charte io, ary izy koa moa zany maromaro no manasonia azy, fa amin'le lalàna vaovao amin'le ordonnance mivoaka zany mba patrimoine routier dia misy zavatra vaovao maromaro, ohatra zavatra vaovao zao dia resaka route régionale izay tsy nisy tamin'ny charte routière fa route provinciale ny tany. Dia tao koa misy ny fond routier vaovao koa zay satria taloha fond d'entretien routier nisy. Dia ny autoroute koa zany tafiditra ao anatin'le zavatra izay. Nanasivana an'izay zany dia ampidirana an'ireo route régionale. Le route provinciale zany ho avadika, lasa mivadika route régionale satria nisy ny région amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Any États-Unis nofoanany fitaovan-tserasera Twitter tsy azo ampiasany intsony ny compte Twitter ny filoha Donald Trump. Manay ny fandrisihana herisetra avy amin'ity filoha ity izy ireo taorian'ny tranga tao Capitole.
nofoanany fitaovan-tserasera sosialy Twitter ary tsy azo ampiasaina intsony ankehitriny ny compte Twitter ny filoha Amerikanina Donald Trump. Raha ny fampitam-baovao maneno fandrisihana herisetra avy amin'ity filoha ity amin'ny alalan'ny Twitter ny tompona andraikitra antonona nafoanana ny compte-ny tao aorian'ny trangany Soto Capitol. Miisa 720 tapitrisa ireo mpanaraka ity filoha Amerikanina ity tao anatin'ny compte Twitter-ny ary isan'ny fitaovan-tserasera nahafahan'ny fampiresaka mivantana tamin'ireo mpanaraka azy izany. Naneo ny sy fankasitrahana izany ity filoha ity ary nambarany fa isan'ny manohitohina ny fahalalana maneho hevitra ny tompona andraikitra eo anivon'ity fitaovan-tserasera ity. Nambarany ihany koa fa tsy hanatrika ny fianianana nataon'ny filoha vaovao ny tena ny 20 janoary izao. Etsy ankilany mangataka ny fanesorana ny andraikitra amin'ny mahafilohan'ny Donald Trump ireo demokraty any an-toerana 2 herinandro mialoha ny fiafaran'ny fotoam-piasan'ity filoha ity. Dia izay ihany koa tomboko lahy sy tomboko vavy nentina nakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahana feno fanarano izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao dia amin'ny fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tomboko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.